mariny ty fanitsakitsahana ny zoma olona ity e. Disy fanantenana tanteraka ny vahoaka malagasy ankehitriny. Fa lala voatango araka ny fomba fitenenana. Any ka tsy mahafantatra intsony izay ho sarangotiny, fa miandry izay ikadona ny sisa. Ny sesesy ny loza, saingy mampametra-panontaniana hoe atraiza no tena andraikitra raisy ny fanjakana momba ny tena fiahina ny fiaina ny vahoaka malagasy. Loza voajanahary tokoa no nisy, saingy azo faritana amin'ireo lozany sesy ireo ny raharaha misy eto amin'ny firenena ankehitriny, indrindra fa ny fiahina ny fiaina ny vahoaka malagasy. Zara misakafo ny malagasy, zara raha miasa, ary miaina amin'ny sitrany ahy ny akamarony. Manoloana ireo olana rehetra ireo anefa dia ady an-trano sy ady seza ihany no ataon'ny fitondrana, fa tsy ny olana atrehany vahoaka ankehitriny io. Fa ahoana mariny? Anaso vahoaka ve no antom-pisin'izy ireo, sa ameny posy sy angalatra volam-bahoaka fotsiny? Hatramin'izay nitondrana izao fitondrana izao, nahazo asa ara-dalàna ve ny malagasy? Nahita asa tokoa ve ny tanora? Foana ve ny delestazy? Milamina ve ny fandriam-pahalemana? Mangarahara ve ny fitantanana? Tsy misy intsony ve ny fanondranana antsokosoko ny arem-pirenena? Misakafo ara-dalàna ve ny malagasy? Zary lalaovy ny mpitondra amina sehitry ny serasera ny vahoaka malagasy, indrindra fa manoloana ny fahavoazana mahazo tamin'ny fandalovany ilay anoraty sy ny rivotoza ireny. Lazaina fa miasa, ary aseho fa misy ny fitsonjovana vahoaka amin'ny alalan'ny vatsy sy ny tosika. Dia mipetraka ny fanontaniana hoe hatramin'ny oviana nefa no fetran'izany? Ankoatra izay ihany koa anefa dia any amin'ireo toerana izay tena ahitana mpamokatra, izany hoe tantsaha avokoa ny akamaroan'ny mponina no anehoany ny fanjakana izany. Enatra izany fa tsy voninahitra akory satria tany mamokatra no anafarana vary, malagasy tantsaha no manafatra vary. Very asina tanteraka ny tantsaha malagasy ankehitriny, raha mba efa nahiratra sy nahazo ny anjara masoandrony tamin'ny fitondrana nanomboka ny taona 20 ka hatramin'ny taona 20. Ny teboka faharoa dia momba ny fahavoazana tany amin'ireo toerana izay nolalovan'ny ilay rivotoza. Ndao tsongaitsika manokana ny faritry mananjary sy ny manodidina iny. Hitatsika rehetra tsara angamba fa rafa sipotika avokoa ny fananana ary ny tranon'ireo vahoaka. Herinandro taorian'ny fandalovany ilay rivotoza tany an-toerana io no nidina nijery ny tena zava-misy marina tany ny filomarika Ravalomanana. Averineto aloha ny fitarainan'ireo vahoaka ireo nandritra izany. Ny arantsika rehetra na eno tsara angamba ny fanazavana izay nataon'izy ireo izay. Vary iray kapoka no mba fanampiana azonay avy amin'ny fanjakana ho izy ireo. Dia mipetraka ny fanontaniana hoe fa ahoana mariny? Raha ny serasera sy ny kabary izay nataony any Rajoelina tany an-toerana mantsy dia tototsy ny fanampiana ny vahoaka ao mananjary, ary milamina sy miverina am'lohany ny fiainan'izy ireo. Fa maninona no lalaovina toy ireny ny fiainam-bahoaka? Hoy indrindra mantsy ny fanazavana izay nataony filomarika Ravalomanana rehefa nanao tatitra momba ny zava-misy taorian'ny fandalovany tany an-toerana izy hoe aina tsy voavidy ny aina. Ary zay lela zay hoe tokony fantatra mihitsy aloha lara-pamehana ny mahavariana ady izao. Misy amin'ireo mbola tsy mahazo an'ilay fizarana n'ilay sakafo ihany, ary na mahazo ara zara fa mahazo. Tetya vao nahita fa hoe ay misy fizarana amin'ny alalan'ilay capsule menaka, ary fizarana amin'ilay kapoka kely iny ny vary. Loza, tena loza. Tamin'izah tany dia tena name baiky mihitsy hoe fampidinika niaraka tamin'izareo tany hoe tokony farafaratsiny. Mba tena misy zavatra hoaniny aloha mandritra ny 2 andro na 3 andro, ary zavatra tokony homaniny anie zany.
tsy valapatra be loatra momba an'izay afa de zay fotony resako aminareo hoe efa mandeha ny fanamboarana sy fanarenana zay azo vita aloha tsy laza mihitsy aho ah hoe navita sy nahapahafapo ny zavatra natao tany fa nylaza fotsiny hoe nampiseho a ny zavatra tokony ho fantatra hoe ny mpitondra am'izao fotoana zao mba hajereo rere olona fa olona tena tsy kitay tsy varymaina toy ny valalavatanga izy ireo fananana very fivelomana tsy misy tsony ny vavan'reo le olona eny an-dalana de hoe tena tsy hitanay tso zy ale président satria ny fivelomanay toy ny akondro tapaka daholo ny tsofony rivotra toy ny girofle toy ny reny le zavatra haniny reny tena mampahonena hoy aminareo enitsika tsara ngamba ny fanazavana izay nataony teo izay ny fanjakana no mandray fanampiana avy amin'ireo mpiara-miombonatoko nahoana nefa no ireny no mba foiny ho an'ny vahoaka izay nametraka fitokisana aminy io zava-misy io de ataratry ny fitantanana ny mpitondra ny fiainany vahoaka malagasy ary tsy mahagaga raha toka miba fito isan-jato ny arikarena fahobe ankehitriny ity fanazavana izay nataona rem-pianakaviana iray ity dia ahatarafana ny fomba fiahiny ny fanjakana ny fiainany malagasy ankehitriny sendra nandalo ary tsy nisy anina hoanina mihitsy aho fa de isorana nyreto olona ireto fa izao vo andeha hanokona ny sakafo mahontsa ary mahonena ny zavatra tahaka izany io no ilazana foana hoe soa ihany fa mbola mijoro ny filomarikaravalomanana ary tsy mamela irery ny vahoaka ho sahirana ao anatin'ny fahantrana mangitsokitsoka raha eo ihany ko ny fanehoany fa ray aman-dreniny malagasy izy ary hitondra fahazavana ho any isan'ny tokantrano no tanjony oy mantsy izy raha nahita ny fahoriana sy ny fijaliana ny vahoaka tao mananjary io hoe tonga tany izahay de nanao alaka zay azo atao aloha zay fantatray fa mba hoe azo natao ary efa vita zay a dia nanampy reo trano zay azo amonjena ohatra hoe le trano be reny trano be o zay zareo satria ao anatin'io trano be io a no fametrahana an'ireo lay zavatra mitranga na fahoriana na fifaliana na koa ny zavatra tsy ampozina ohatran'ireny de ao daholo aloha mba ifamonjy ohatran'ireny toerana ivorin'ny fokon'olona na foko tany nisy enina angamba nisy reny lalovanay tany de fa avy eo nanatina an'ireo tompona laikitra momba ny fiangonana mijerika io de tsisy tsoniko na ny tafo na ny trano itoerany ary indrindrindrindrindrindrindrindra le olona mipetraka tamin'ireny trano falafa kely reny tena mahonena zany a tena mampalahelo zany a fa de misaotra an'Andriamanitra fa de nameny tolotsaina avy amin'ny alala fanamasina ka dia afaka niasa niaraka tamin'izy ireo tena niasa niaraka ary tonga teo komoa reo le tily a sy ny mpanazava ary kio reo médecin sans frontière zay tonga de niresaka taminay de hoe inona aloha ny tokony atao de tsy maintsy zaraina sakafo izy ireo a na hany masaka na koa mena vary ary tsy maintsy tsabona vonjenaingana tsy ilaza hoe navita zay aminjena azy rehetra fa de afaka nampiseho aloha zany hoe firasakina izany eto a de tena miondrika mpanajana maneho ny fampiononana ary indrindrindrindra ny fankahirezana nireo fianakaviana namoy ny fianakaviana namoy ny avatiana eto koa de ilaza aminareo fa tsika am'resaka zao mbola misy mpiasa avaty zay miaraka amin'reto plateforme ny RMDM ny team andrindra koa reo le tsy miankana misy mpiasa nalefa any zany zao ao reo le volontaire ao reo le zaiko anareo teo ny tily a ary eo koa mpiasa zay miasa mivantana momba ny fanamboarana ny trano omaly nomaly maly alahady a 17 février no nandefa ny etana hazo tafo rehetrarehetra aloha izany no atao hoe ray aman-dreny fa tsy faliny iseho tele fotsiny dia mampilahatra vahoaka ijaridina aoriny ny fanampiana ho zarainy de avy eo makasary selfie de lasa fa fitondrana inona re ity e sendra nandalo aho no nahitanareo ny zaravary eto ka de nanatony
fa tsy mbola nahita zany fanampiana avy amin'ny fanjakana izany hoy ny fanazavany io renim-pianakaviana io. Tsy vao androany no nainona zavatra tahaka izany tamin'ny mpitondra io, fa hatramin'ny fizarana fanampiana tamin'ny ameana ara-pahasalamana ireny. Midika izany fa ilay mpitondra mihitsy no échec ary tsy solution araky ny rehareana tamin'ny fampelezan-kevitra. Ny fampanantenana mipopoka fa ny résultat zéro. Dia hoy ny filoha Marika Ravalomanana hoe nahita masa hoe aho satria mijery akaiky ary niditra tany anisan'ny tafiditra voalohany tany Mananjary aho niaraka tamin'ny délégation niaraka tamiko. Ny zavatra tsapako dia zao, nanaitra dia nanaitra indrindra dia ny fahitana ireo olona tsy nihinan-kanina nandritra ny 2-3 na 5 andro tsy nisy nijery, tsisy afaka mba namonjy. Nefa tokony fantatra tsara fa melohan'ny fahatongavan'ny cyclone dia efa fantatra meloha ny Lalakale sy ny district mety Lalovany tokony hisy tahiry zany tao anatin'ireny. Tadidiky tsara tamin'ireo cyclone maro na herisedra be teto Madagasikara dia anisan'ny voalohany natao dia manomana sakafo an'izy ireo. Gaga nefany taitra tezitra satria atao tsinitsinina ny ain'ny olona. Mahita zazakely a matory amin'ny tsi eo anao tsy nihinan-kanina malemilemy, mahita renim-pianakaviana tsy hitany intsony izy atao, trano tsy misy, ny kanjo tsy misy. Marina mihitsy izay voalazany teo izay. Ny hita aloha dia ny tsy fahafehezana fitantanany sy ny tsy fahaizana mihitsy no zava-misy eto. Taiza tao anatin'ny 80 taona izay no mbola nisy ministry ny famantarana ny toetrandro ny laza fa mbola tsy nisy cyclone nisy masony izany nandalo teto amintsika. Ireo rehetra ireo raha fehezina dia midika mazava fa mila fahaizana ny fitantanana firenena ary mila mahay mijery olona tena mitsinjo azy ny vahoaka malagasy raha te hiala ao anatin'izao fahoriana izao. Efa tany amin'ny fanongana mpanjakana no nisy ny fampanantenana nataony Rajoelina io, fa inona no mba tanterany? Ary efa mba nisy fiantraikany tamin'ny fiainany isam-baravarana ve? Ny hita aloha dia menaka 3 kapsily tsaramaso afatratra amina vodina madiko no anjara ny vahoaka malagasy zarainy ankehitriny. Aiza ilainy soratany ao anatin'ny lalam-panorenana eo amin'ny 15 hoe tsy misy olona azo ampahoriana, sazina na ampijaliana amin'ny fomba tafahoatra sy tsy mendrika manetry ny mahaolona. Sa ve menaka 3 kapsily sy tsaramaso tapaky ny madiko io no fanajaina ny zoma olombelona ho an'ny fitondrana Rajoelina? Fa ahoana mariny? Ahoana mariny?